Ho antsika mpihira sy mpitendry dia efa afaka mizara ny playlist antsika amin'ny namantsika mety hoe mpiara-mihira, mpiara-mitendry nanaovana an'izany dia sokafy fotsiny option les playlist dia rehefa avy eo cliquer hoe share na hoe partager dia namanao indray manao hoe add playlist dia rehefa avy eo hoe join dia tokony mipoitra eo le playlist ny partagenao dia rehefa tapena iny rehefa sokafana zany le playlist ny partagenao dia tonga dia copier avy hatrany ao amin'ny playlist ny namanao le playlist anao. Raha ohatra ka tsy mipoitra eo amin'ny écran namanao le playlist anao dia vérifier hoe connecté amina wifi anankiray ve nareo sa tsy. Raha ohatra ka tsy misy wifi afaka iarahana miconnecte dia afaka mamorona point d'accès ianao. Ohatr'izao manao anazy amin'ny Android dia ohatr'izao amin'ny iOS. Rehefa vita izay dia zarainao amin'ny namanao le mot de passe dia rehefa ray réseau fotsiny nareo amin'ny alalan'ny wifi io dia afaka mifampizara an'ilay playlist amin'izay.